Soca Vitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Tinella. Aza makany akafitsony tongava malaky eo amin'ny magazay Baolay. Afaka tsara ny tasy. Soca Vitre, Baolay, Vaoline, Université GSI, manolotra ho anao ny vaovao. Fanohitra misitaka amin'ny fampiavana-pirenena isan'ny fanambarana ofisialy nataony Ankolafy Ravalomanana ireo ho fanatanterahana izany teny sy fanambarana ofisialy izany manoana 100 fitondrana ny timiny manga ny lanitra eo amin'ny Flo Erajonary Mampianina sy Marc Ravalomanana. Toekarena ny 9,35 ny famoronana asa tamin'ity taona ity raha oharina tamin'ny taondasa raha nitatra farany navoakany Instat. Matahotra ny ampiasa volana ny teratany na ny vahiny marefo ny ariary manjaka ny tsy fandriampalemana tsy maro toerana ny zava-misy ara-politika tsy hita mivaingana ny ezaka ataon'ny fanjakana andaminana izany. Andro iray mialohan'ny fanambe nasionaly ho tanterahany FFKM Enivato fantanina andrasambany amin'ny fiterinandro ity ny hoe anisan'ny tarika izany ve ny anivon'ny Eglizy Katolika Raomanina. Tsy mbola nisy valy ny demande explication nomeny eveka ny FFKM tsy azo inona ny ambiazan'ny fampihavanana afangaro tompontso politika hoy Sara George. Midoboka amponja ny sakaizan'ny keta-karazafy misy izay voapangahonana kely sinamono azy tao an-tranony. Midoboka amponja ihany koa ny olona enina mianada nanolana sinamono tovavy iray teny Andresoro tamin'ny fiandohan'ity volana aprily ity. Any Nepal, tafakatra 703 no maty tamin'ilay horohorontany araky ny taremarika ofisialy avy amin'ny fitondram-panjakana. Feno tanteraka ny hopitaly andraisana ny marary, tsy misy intsony toerana asiana razana amin'izao fotoana izao. Raha tsy hivana, ny sabotsy teo tafakatra iray faingo valo teo amin'ny marjefiny Richter ny amafiny izany horohorontany izany. Ny atsipireny avy hatrany. Des nouvelles gammes de produits débarquent chez Baolay, où l'on en prend plein les yeux avec un très bon rapport qualité-prix. Smart TV Ultratech correspondront mieux à vos besoins et à votre budget. Des subwoofers top et de qualité dotée des meilleures fonctions à petit prix. Découvrez les meilleurs frigos du moment qui coïncident à vos attentes à prix hyper compétitif. Des superbes produits, rien que pour les femmes, se marient très bien avec tous les intérieurs. Baolay, toujours meilleur. Soca Vitre en Outapenac, menuiserie en aluminium, rideaux métalliques, volets roulants, vitres, tôle, Soca Vitre en Outapenac, 020 22 682 28, 033 11 256 63, Soca Vitre en Outapenac, très sincèrement à votre service. Bon ben je vais partir là. Hein. Ok. C'est bon là? Ouais. Pas de bisous? Non, ça va. Rejoignez Annick Beauté, spécialiste en coloration, coiffure d'événements, tissage, coiffure pour hommes, pack mariage. Oh, pas de bisous? Non, ça ira. Voulez-vous être une femme sublime, attrayante et sûre de vous? Mon secret, Annick Beauté. N'hésitez plus, affirmez votre personnalité chez Annick Beauté. Annick Beauté, notre secret. Efa ela no nitadiavako shampoing azo antoka sy tsy manimba ny volo. Shampoing tena mety aminy ary manamanitra azy ela. Sady maty ampiasa matetika e. Zany no natonga anay nifidy ny shampoing vao. Shampoing papay mampangirana sy manala ny volo misy arimbotra. Shampoing menthe manadio sy manamevana ny volo misy angatrano.
Shampoing citron manome tanjaka ny volo mora mitsiro menaka. Vao shampoing tia ny voloko ery. Vaovao vao shampoing citron papay sy menthe amin'ny sachet sy tavoahangy. Situé dans une nouvelle ville, GSI Bypass, Université pionnière d'Avarajan, vous propose 4 filières clés. Informatique de gestion, multimédia et communication, génie management du BTP, management des affaires. Inscription encore ouverte avec GSI ITOS. Téléphone 034 38 174 74. GSI Bypass, téléphone 033 17 689 34. GSI, un passeport pour l'avenir. L'EFMED, c'est toute une gamme de produits d'ameublement d'une standing super classe, bien pour tous. Pour ma nouvelle maison, ce canapé est vraiment idéal pour me relaxer le week-end. Waouh! C'est tout à fait mon goût. Non seulement c'est décoratif, en plus, je vais pouvoir préparer mes petits déjeuners pour toute ma famille. Même les enfants rêvent d'être grands. L'EFMED, à nous ça. Ny azo ny vanikolaka, ny tanin'andrino ny tsara. Ny orinasa Madagascar Evolution Immobilier dia vonona ny mefafapoanao izay mikasa hividy tany. Fitsidihana maimaimpoana, mampandrisaina anao amin'ny fikarakarana ny taratasy rehetra. Koa raha mila fanazavana fanampiny ianao dia antsoy azy ny lahazana 033 21 099 06 na 034 14 099 06 22 566 54. Madagascar Évolution Immobilier, un avenir sûr, investir, bâtir pour le futur. Miaraba tompoko lasy songo-fafy tonga soa indray tao anatin'ny fampalambavao ny fahita lavitra Kolo TV manasanao anaraka izany hatramin'ny farany miaraba manokana ireo mpanaraka izany amin'ny alalan'ny fahita lavitra FMA ny amin'ny faritany Toamasina. Ny vaovaon'ny politika avy hatrany isantarantsika ny fiarana amin'ny tian'io ity ao anaty lasitra iray mitovy tarigetra ary miara-mitatana ny fitondrana ankehitriny ny ankolafy Ravalomanana sy ny hery vaovao an'i Madagasikara. Raha ny zava-nisy teo amin'ny tantara tao anatin'ny herintaona sarinady sy fandrebirebena vahoaka ny tena nisongadina teo amin'ny fanehoan-kevitra nentiny ireto antoko politika roa ireto eo amin'ny resaka politika manamafy izany ny fatipadia-andela nataon'ny filoha teo aloha ity sy ny mpiarady aminy nanomboka tamin'ny andro niverenany teto Madagasikara. Fanadetiny Erinina Rabary. Metika miara-miasa, metika tsy miara-miasa. Hita maso aloha samy fatsora miarady fa ny tanjona iray ihany. Samy andrombaka fahefanaka mitady ny irika rehetra. Maro ny mpanara-baovao no mahita ankehitriny fa fandrebirebena saim-bahoaka no betsaka ataon'ny atoko tim ary kajy azona fahefana sy atongavana eo amin'ny fitondrana avokoa ny fihetsiketsehana rehetra atao eraky ny tanàna. Ka fahatelo ambin'ny folon'ny volana Oktobra 2024 andro niverenan'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana teto Madagasikara nanamafy ny tsy fiara-miasa ny ankolafy Ravalomanana sy ny fitondrana hery rajonary mampianana ny tenany. Tsy mety mipetraka ny fampitokisana eo amin'ny rotonta raha nambarany tamin'izany fotoana izany. Fa tsy mety mipetraka misy le confiance mutuelle zany hoe le fipahatokisana antony izy dia tsy mety amiko le metsara velatsina lazaina hoe mivoova. Ratsaivina nozamborana tao an-trano ity filoha teo aloha ity taorian'ny fanambarana nataony ary ny anenjana ny tady raha nita tety ivelany. Fambolena korotana sy fanohitohinana ny filaminam-bahoaka no antony nisamborana azy tamin'izany. Samy nanambara-pahabe maso ny solombam-bahoaka avy amin'ny vondrona parlementaire tim fampanohitra. Ampy zay ny fanohanana izao fitondrana izao. Lazana iapa-be maso fa manomboko izao ny vondrona parlementaire tiako Madagasikara io vondrona mpanohitra araka ny lalàna manan-kery. Ho ala amintsika ve fitondrana sa avela amina ekipa défaillante ohatran'io foana.
tsy naneho ny mampanohitra azy nefa ity antoko ity manoloana ny fanambarana ofisialy izay nataony very asina ary ve ny samboady nisaloran'ireto solombambaoaka ireto sa tsy misy asina mihitsy. Solombambaoaka maro be reto ve dia sa nandainga imasombahoaka tahaka izany, milaza hoe mpanohitra nefa manohina zado isanjato ny fitondrana. Tsy mbola nilaza izy ireo hatreto fa tsy mpanohitra intsony. Ingaravalomana aza moa nilaza tamin'ny mpanohana azy taty aoriana ny hampandaniana ny tsata manokana Antananarivo izay niteraka dihevitra be teto amin'ny firenena. Manamafy izany fa afaka manao izay tiany atao ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana. Nanamafy izany ny HVM fa tsy misy olana ny fifandraisan'izy ireo amin'ny Marc Ravalomanana. Tranga maro no ahinin'ny mpanarabaovao ankehitriny fa sinema no ataon'ny TIM sy ny HVM fa hatreto aloha izy ireo no eo amin'ny familianan'ny Madagasikara. No mafisiny Ravalomanana izany tetsy amin'ny Hôtel Carlton. Dia ny fiaraha-miasa amin'ny fitondrana raha ohatra ianao no be ny tanàna ka tsy mifanaraka amin'ny fitondrana sahirana tsy maintsy miasa miaraka foana na miara-miasa farafarasa miaraka arakely. Raha tsorina izany dia hoe TIM mira HVM rehefa mifanaovana politika sy ny fitantanana ny fitondrana ankehitriny. Ny zava-misy miara-mitantana ny firenena izy ireo ary tompona andraikitra amin'ny endriky ny raharam-pirenena ankehitriny. Porofon'izany milaza ho mpanelanelana eo amin'ny filoha-pirenena sy ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana ny Roland Ravatomanga rehefa nitranga ilay hoe fisamborana azy tany Antsirabe. Talohany nandehanan'ny filoha Ravalomanana nakany Ambositra sy nakany Antsirabe dia ny fampiresaka izay mirahalahy mianaka ary avy eo dia nanao tatitra tamin'ny filoha Hery Rajaonarimampianina. Ny zavatra rehetra nataony tany Ambositra sy Antsirabe zany dia efa fantatry ny filoha Hery Rajaonarimampianina mialoha. Nisy nefa ny ataoko hoe malentendu satria raha ny feo eniko ary ny tatitra tonga dia amiko dia hoe nisy sakatsakana nataon'ireo mpitandro ny filaminana tany Ambositra izay veritra fa tsy fahadisoana avy amin'ireo mpitandro ny filaminana fa noho ny tsy fahazahoany ny baiko. Encore une fois, zay zao notenena tao amin'ny fivoriana tao hoe tsy nisy nanakana azy tsy niteny izany fa izy no tsy te handeha tany amin'le fivoriana. Fa encore une fois ohatrany misy malentendu be dia be izy raha ny tenako manokana aloha tsy manana ny tena précision tamin'le izy. Maro no mahita ankehitriny fa samy pomba ny filohan'ny Repoblika sy ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana no mety mifamingapingana etseroa ka isin'ny tranga miendrika fanoeran-kevitra tahaka ireo tateriny hainao manjery samihafa. Tahaka izany ohatra ny filazan'ny Akolafy Ravalomanana fa misitaka amin'ny fampihavana-pirenena izy ireo. Efa miteny fa misitaka raha tadidinareo tsara. Zay zany eto aloha zany dia miteny tsy manao chantage amin'ny fitenenana izay fa kosa hatreto aloha zay tsy mbola nanapa-kevitra fa mahatsapa fotsiny zay aloha ilaina ve zany fampihavana-pirenena zany raha ohatra ka mitohy ny teritery sy ny fanagejana toy izao ka ianay mifono fiatsaram-bela tsy mihitsy le izy omena dia tsy omena. Hatreto anefa tsy hita maso hoe inona ary no tena ataon'ny TIM sy ny Pomban-Ravalomanana Marc rehefa hoe tsy handray anjara amin'ny fampihavana-pirenena. Inona ny tena ataon'izy ireo rehefa nilaza fa ho mpanohitra amin'izay? Inona no ataon'izy ireo rehefa milaza fa tratra ny antsy izay ny mpitarika azy? Tsotra ny ataon'izy ireo manoloana izany rehetra izany, manohana zato isanjato ny fitondrana. Porofo izany fa manga ny lanitra eo Marc Ravalomanana sy Hery Rajaonarimampianina. Miara-mitantana ny firenena izy ireo ary fandrebirebena ny ankoatr'izay. Kasika ny fampihavana-pirenena kosa indray iray andro sisa dia hisokatra ny fianambe nasionaly ho tanterahiny FFKM eny vatom-pandray anjara 2 eo no andrasana amin'izany mbola resabe anefa hatreto ny toy ity fampihavana-pirenena izay tarihiny FFKM ity mafampana ny fifandraisana eo amin'ny samy mpikambana ao amin'ny FFKM taorian'ny fanambarana ataon'ny fianambeny eveka avy amin'ny ekara. Fampihavana-pirenena izay ambarandramatoa Sara Roger Rabearso fa tsy mifanaraka amin'ny tena fampihavanana ilaina noho ny antony ara-politika. Fanadihadiana tanterahiny Zorakotondriny. Raha pitsy no hanomboka ny fianambe nasionaly izay karakarain'ny FFKM midingana firosoana fampihavana-pirenena. Araka ny fanambarana efa nataon'izy ireo tamin'ny faran'ny herinandro, ankoatra ireo nasaina manokana, solitena 570 isam-paritra no anatrika izany. Hatreto, manodidina ny 1000 eo no efa fantatra fa handray anjara raha toa ka noferana ho 2000 isan'ny mpandray anjara rehetra. Nanambara ny fandraisany anjara amin'ity fiaonambe ity kosa ny FFM manano filan-kevitry ny fampihavanana malagasy ary andefa solitena eny Ivato raha ampitso. Ny FFM zany dia ny foto-kevi-dehibe ny voiny FFM dia izao dia tsy ny fanelikilihana rehefa manao zavatra ka anatin'ny zava-dehibe io
ataony FFKM dia handray anjara ary misy délégation eo amin'ny enina ngambany ny ato amin'ny FFM handray anjara any amin'ny fivoriam-be izay karakarain'ny FFM ny FFKM ary efa nandoa vola ny FFM. Ity rafitra ity izay nandray ny délégation avy any Afrika Atsimo androany amin'ny fanomanana ny Fonds National de Solidarité anonerana ireo niaram-boina tamin'ny krizy nitranga teto Madagasikara. Itsakilan'izay mandeha ny resaka fa fiketriketrehana fananganana lalam-pandrenana vaovao no atao amin'ity fihaonam-be nasionaly ity. Tsy tokony hifampiditra nefa ny fiangonana sy ny resaka politika raha ny nambaran'ny Ramatoa Sara George, filohan'ny antoko maitso. Ankoatr'izay, tsy mifanaraka amin'ny fampihavanana ilain'ny malagasy ny endrika fampihavanana entin'ny FFKM amin'izao fotoana izao. Ho azy, tsy tokony ny lafin'ny politika toy izany no hibahan-toerana fa ny fifamelana. Za aloha dia mametraka teny izao hoe tsy tokony ho maimaika ary tsy tokony ho mihitsy hoe hamoaka lalam-pandrenana. Zay zany tena tsy izy hitantsika ny fisitahana, hitantsika fa mbola misy zavatra maro ary zay foana ny averiko hoe na mbola eritreretinareo kely ilay tsy fitovizan-kevitra amina karazana sehatra olona maro eto Madagasikara tsy azo atao tsinontsinona ka hoe maikamaika ka andehanana any amina hoe non retour amoahana zavatra anankiray izay tsy nandray andreo hevitra rehetrarehetra ireo na ny kely aza. Ankoatr'izay, mbola resabe hatreto ny mikasika ity fampihavanam-pirenena ity, indrindra ny mikasika ny fanambarana nataon'ny fihaonam-ben'ny eveka ao amin'ny ekara. Fanambarana izay tsy norarahin'ny filohan'ny FFKM ary nambara fa fanakorontanana. Andrasana araka izany izay mety avalin'ny fihaonam-ben'ny eveka katolika mikasika ity raharaha ity izay heverin'ny mpanara-baovao fa mety afara amin'ny fialan'ny ekara amin'ity resaka fampihavanam-pirenena ity. Hitodika ny vato araka izany ny mason'ny mpanara-baovao rehetra manomboka raha-pitso. Mikasika ny dian'ny délégation malagasy tany ivelany ny fanjakana sy ny ministera isan'isany avy no niantoka ny fandaniana tamin'ny fivanian'izy ireo tany Indonezia tamin'ny herinandro farany teo ny filoham-pirenena Razonarmampiana ny sabotsy alina teo tamin'ny fahatongavany teny vato ankoatry ny fifandraisana ara-politika hibahan-toerana kokoa ny fanakalozana ara-batra eo amin'ny Madagasikara sy ny firenena aty amin'ny labola tany Atsimo raha ny fanazavana momba ny votoatin'ny dian'ny délégation izay notariny tany an-toeran'ny fanadihadiana lalam-barotra ara-toekarena tsena midadasika mpanjifa hatrany amin'ny 520 tapitrisa ireo no fampanantenana sy vokatra ny entin'ny filoham-pirenena verina avy any Indonezia ho an'ny vahoaka malagasy. Nahita karazana tsena maro azo idirana ny délégation ary nahita sehatra azo ivalaparana amin'ny resaka teknôlôjia. Eo ihany koa ny fanondranana entana makany ivelany. Tsena kezabe zany Indonezia zany raha resaka hoe 520 tapitrisa tsena lehibe zany manafatra akora maro, manafatra vokatra maro eo amin'ny fambolena Indonezia izy tena mividiny izy ireo fa avy eto Madagasikara zao dia milaza amintsika Indonezia fa mila hatrany amin'ny 1,500,000 tonnes na soja izy mila tsaramaso, mila zavatra be dia be. Aiza ho aiza kosa ny fampiroboroboana ireo famokarana ireo eto amintsika. Tsy voafaritra mazava ny politika ampiroboroboana ny vanille, ny fototra jirofo efa antitra. Isan'ireo sehatra tsy dia afaka loatra ny fambolena soja na dia efa misy eto aza. Tsy mbola hita izay marina momba ny toe-karena malagasy hatreto fa ny lalam-barotra efa maro no be hita. Momba ny teknôlôjia indray, ny finday fotsiny no hita fa efa lasa fanaripako ny eto Madagasikara. Ireo finday vidiana amin'ny kilao any Chine sy kalitao farany ambany no aparitaka sy tsy faina eto. Ankoatr'ireo ny entana osoka sy bas de gamme vidiana lafo eto. Ambany ny fahefa mamokatra, ambany ny fahafa manjifa. Isan'ny vaovao nisongadina teto an-toerana ihany koa ny fandaniana mihoapapana nataon'ny délégation tany ivelany. Tsotra ny fanazavan'ny filoha, ny fanjakana no miantoka azy ireny. Firenena manana ny fiandriana Madagasikara zany. Filoham-pirenena voafidy mahatsapa fiandrianam-pirenena Madagasikara zany sy ny filoham-pirenena tsy hiakina amina orinasa izay tsy miakina takazany. Ka rehefa tsy miantoka ny secteur privé izy miantoka azy dia ao ny ministera raha miteny azy hoe ny DPM manana budget ny DPM raha nandeha tany zao ramatoa ministry ny raharaham-bahiny dia ministera ny raharaham-bahiny miantoka azy sy ilay olona miaraka aminy ao nandeha tany ny ministera ny milina dia ministera milina miantoka azy sy ny mpiaraka aminy. Andrasana araka izany hoe mety ho fahatabahoaka raha oviana ny antsipirian'ny andanin'ny fanjakana tahaka ireny fivezivezena any ivelany ireny.
Mazava fa volam-bahoaka no andoavana azy ireny. Andrasana ihany koa no mety ho vokatry ny fihaonana tany Indonezia, indrindra eo amin'ny lafin'ny toe-karena. Ny malagasy izay heveriny mpandinika ny fiainam-pirenena sy ny toe-karena malagasy fa tokony hikaroka afa-matsim-bola sy fiaraha-miasa hafa ankoatra ireo mpamatsy vola mahazatra toy ny vondrona Eoropeanina, ny Amerikanina, ny FMI ary ny Banque mondiale. Vaovao mikasika ny fifidianana kosa indray namaly ny CFAFI, ny ministera ny ati-tany tsy hisy ny fifidianana isapatra sy isaky ny faritany, aoriany ny fifidianana ben'ny tanàna fa avy hatrany dia ny fifidianana aloha-olona ka ny ben'ny tanàna sy ny mpanolo-tsaina no hitarika izany. Mbola sarotra kosa ny idirana amin'ny fifidianana aloha-olona ho ny filohan'ny seny teo aloha Hery Rakotomanana, noho izany tokony ezahina ho tanteraka araka ny tokony ho izy ny fifidianana kominaly. Fanadetiny Oliva Andriniala. Raha ny voalazan'ny lalàna ny lehiben'ny faritany sy ny mpanolotsai-paritany, ny lehiben'ny faritra sy ny mpanolotsai-paritra, ny ben'ny tanàna sy ny mpanolotsai-ny komina, ireo no mifidy ny senatera 2020 eto Madagasikara. Noho ny hoe solotena ny rafitra hitsinjara-pahefana ny senatera ary ireo vondrom-bahoaka hitsinjara-pahefana rehetra no mifidy azy. Mbola sarotra nefa ny atongavana amin'izany amin'ity taona ity, hoy ny filohan'ny seny teo aloha Hery Rakotomanana. Ty communal ty aloha zany no tsara tena hoe diniantsika tsara ny atomombana anazy satria io communal io zany rahantsika mahafantatra fa efa hoe ezaka be no afahana manatanteraka an'le izy na eo amin'ny lafiny ara-bola fotsiny azy zany ka eto zany sarotra raha treto ny fomba filazako anazy zany no hoe iteny sady ny mikasika ny resaka senatorial hoe roviana no anaovana anazy saotsika dia manombanomba foana tsy amin'ny araka ny tokony ho izy zany rehefa avy eo. Efa nilaza ny fanjakana fa tsy maintsy atao ny fifidianana kominaly ary atao amin'izay vola eo am-pelantanana izany raha tsy hanampy ny mpamatsy vola. Nilaza ny CFAFI tamin'ny fanambarana nataony farany fa ilaina ny fanajana ny lalam-panorenana ka tokony atao mialoha ny fifidianana eny amin'ny faritra, faritany mialoha ny senatorialy. Ifototra amin'ny fepetra tetezamita teo amin'ny lalàna 5.4 aotraotra fito kosa ny fanjakana ary anao avy hatrany ny fifidianana senatorialy aoriany ny fifidianana kominaly. Ny ao anatin'ny calendrier électoral atsika aloha zany amin'ity taona ity dia io fifidianana eny anivon'ny commune io. Mieritreritra ihany koa ny gouvernement hoe raha ohatra ka mety ho vita dia azo vinavinaina ihany koa ny anaovantsika ny fifidianana ny mpikambana eo anivon'ny antemin'eran-doholona ao aorianan'ny fifidianana communal. Raha tsy ahivina ny asabotsy lasa teo isan'ny tebokana mafisy ny CFAFI ny fahazomana tanteraka ny fifidianana senatorialy na ny fifidianana ireo loholona avy hatrany aoriany fifidianana kominaly. Tsy misy manakana izany fifidianana loholona izany raha ireo voafidy ihany no andrafitra ireo mpifidy maventy hiatrika ny fifidianana loholona. Azo tanterahana hatramin'ny faran'ny taona avokoa na ny fifidianana regionaly na ny fifidianana provinsialy hatramin'ny fifidianana loholona araka io fanambarany CFAFI io hatrany. Fa eo amin'ny vaovao ny toe-karena kosa tsy manome vahana ho amin'ny fampiasam-bola ny zava-misy eto amin'ny firenena raha politika na raha sosialy. Ny enina oraika amin'ny 3 faingo 500 mihoatra amin'ny tamin'ny taondasa ny famoronana orinasa teto amintsika araka ny antotanisana avoakan'ny Instat tato anatin'ny 3 volana farany mila fandraisana an-tanan'ny fanjakana ny fanalalana ny fandraharahana sy ny fiarina ahafahana manao ny fanetsena indray ny toe-karena raha ny fanazavany pahy toe-karena iray. Fanadetiny Lili Rapiata. Ny enina raika amin'ny 3 faingo 500 ny famoronana orinasa nandritry ny 3 volana voalohany tamin'ity taona 2024 ity. Orinasa manara-dalàna manodidina ny 7,403 isa no niorina hatreto nanomboka ny volana janoary. Raha toa ka nahatratra 704 isa zany ny janoary 2024 hatramin'ny martsa 2024. Ny M100 ny orinasa vao niorina tao anatin'ny 3 volana no orinasa manokana manodidina ny 2,704 isa izy ireo raha toa ka nahatratra 4,000 zany ny taona 2024. Amin'ny ankapobeny, ny tsy fisian'ny fandriampahalemana ny tsy fahatombanana eo amin'ny herinaratra ary ny olana amin'ny findramam-bola no antony mampiematra ny fampiasam-bola eto. Samy miaohatra na ny mpampiasa vola malagasy na vahiny. Ezekilany tsy manome toky ny toetra ara-politika eto amin'ny firenena. Ny amin'ny antony ankapobeny dia mitombona le hoe ny
amin'ny teny frantsay hoe le climat des affaires mihitsy fanaovananganana orinasa eto amintsika no tsy mahomby. Ny antony faharoa dia voalazanao teo hoe misy antony sociopolitique. Tsy matoky ny mpandraraha amorona asa orinasa eto amintsika. Findramam-bola amin'ny ankapobeny no miantoka ny famoronana orinasa eto Madagasikara. Banky vahiny miandry zana-bola tsy ahafahana mivoatra ny fitopolo isan-jaton'ny banky eto amintsika. Ankoatr'izay, orinasa manodidina ny 720 isan'ny orinasa nahazo alalana hisokatra sy hiasa amin'ny tsenam-barotra AGOA raha ny tarehimarika avy amin'ny Ministeran'ny Indostria. Hatreto, mbola tsy miroso amin'ny fampiasana vola ireo orinasa ireo. Ny fanjakana ihany no afaka manome tosika ny orinasa amin'ny alalan'ny fanalefahana netra sy ny fampindramam-bola. Rehefa miresaka investisseur, bokatsika tsy eritreritra foana investisseur vahiny, fa misy koa ny investisseur malagasy. Ny any ambanivohitra zao dia anisan'ny manao manana orinasa entreprise investisseur ireny. Koa rehefa tiana zany rehetrarehetra zany dia averiko teo manao hoe andao aloha amboetraka rafitra mpampindram-bola tena malagasy. Za tsy manao hoe roay ny mpampindram-bola vahiny banky vahiny, fa mipetraka eo ireo fa ampidiry koa ny malagasy. Ho an'ny eto Antananarivo manokana, ny enatra amin'ny nampitelopolo faingo telo isan-jato ny famoronana orinasa. Orinasa 220 kosa hatreto no efa tafiditra amin'ny tsenam-barotra AGOA raha toa ka mandina ny 700 zany tany aloha. Tsy mbola fantatra kosa hatreto ny hoavin'ny orinasa malagasy nikatona nandritry ny fotoanan'ny krizy ankoatra ny orinasa mpanjakana hafa. Eo amin'ny vaovaon'ny tontolo iainana kosa indray afaka 3 andro tsy ho azo atao intsony ny manafatra harona vita amin'ny plastika eto Madagasikara lamandy folo hatramin'ny 100 tapitrisa ariary ny sazy ho anjamin'ny manafatra na hatrarana harona plastika avy any ivelany aorian'ny voalohan'ny volana May amin'ity taona 2024 ity. Tsy misy ny fifanarahana ary mety afara amin'ny fampidirana amponja ny fandikana izany lalàna izany. Fanatetina. Efa manomboka manamboatra saina ary mampiaina tsikelikely ny entana amidy ireo mpamongady sase plastika eto an-drenivohitra. Mangataka ny mpitondra fanjakana nefa izy ireo manoloana izany mba hanome vahaolana ho azy ireo. Elo izay ataony aloha io, le izy aloha dia izao, le solony aloha hatreto tsy mbola misy. Io zany ny antom-pivelomanay amelomako zaza io, nefa no foanana io fa izay eritreritry zareo aloha io. Mbo ivelomanay solona aminay io na foanany ary, fa le izy zany tsy misy ny solony nefa le izy ho foanany dia anao inona ry izahay. Eny amin'ny petite vitesse eny amin'ny grossiste fantatra hoe afaka kely dia vajanona izy nefa iny fivelomanay dia mety ve. Le izy inge tokony hoe tsy foanana fa tokony hoe samy manangona an'ilay fako fotsiny dia dorana dia tokony tsy foanana le izy. Araka ny didim-panjakana laharana fahafito amin'ny 720 tamin'ny fahafitony volana Oktobra 2022, tsy misy sase miditra intsony eto Madagasikara manomboka ny volana May ary ny 70 ny volana Septambra ny farany amokaran'ireo mpamokatra eto an-toerana. Ho mafy ny sazy ho an'ireo many mandika lalàna raha ny nambara ny tompona andraikitra. Voalohany indrindra aloha satria ny fandrarana dia manomboka amin'ny fanafarana. Raha ohatra zany aorinan'ny voalohan'ny volana May ka mbola mijerany amin'ny douane zay ka mbola mahita fa mbola misy ireo mpanafatra dia misy tokoa ny sazy raha tsy teny fotsiny hoe manomboka any amin'ny lamandy any amin'ny 10 millions d'ariary ka hatrany amin'ny 100 millions d'ariary. Zany zany karazana lamandy izay mety alohan'ireo mpanafatra izay mbola manafatra aorinan'izay daty voalaza zay. Misy hatrany amin'ny fampidirana ponja mihitsy zany amin'ny enim-bolana ka hatramin'ny 3 taona. Zany zany anisan'ny sazy miandry an'ireo mpanafatra izay mbola tsy manaraka zany an'ity lalàna ity. Raha tsy ahivina, valo ny mpamokatra sase plastika avy eto an-toerana ary mahatratra 20 taonina isan'andro ny vokatra azo amin'izy ireo. Avy any Sinina kosa ny 700 isan-jaton'ny sase plastika miditra eto Madagasikara. Raha famonoan'olona vaovao nahasarika ny sain'ny be sy ny maro tato anatin'ny herinandro farany ny fivoarany fanadihadiana marina ka nahafaty an'ilay mpandrindra sy mpandotosy sarimihetsika ketaka razafy misy aniditra ponja androany sakaizany izay voaroroa namono nahafaty azy etsakilany niakatra fitsarany ihany koa ny olona namono
olona valo nahafaty ka nan'olona ankizivavy iray teny Andraisoro tamin'ny 2 volana aprily farany teo. Fanadidina. Ny doboka amponja eny an-tanora miandry ny fitaom-pitsarana azy izay tsy mbola voafaritra hatreto ny sakaiza ny tompoko vaviketa karazafy misy. Izy irery no voalohany voapanga tamin'ny tirara ity hatreto raha ny fanazavany polisy-pirenena misahana ny ady eloka izay manao ny fanadiadiana tamin'ny fomba feno abibiana no namonoana azy. Nanao ny fizahana sy ny constatation isika dia hita fa tsy maty namonon-tena ketaka fa maty no kendaina. Voaporofiny no amafisiny rapport d'autopsie ihany koa zany zay zavatra zay. Anisan'ny ahiahina voalohany amin'izany ny sakaizany antsoina hoe raha miandro soa ny malo miakajato zay sakaizany niarana tory tamin'ny tao sy ny olona nahita ny fahafatesana. Mariny eto koa moa zany fa tsy mihantona izy no hita tao fa ambony fandrina. Dia zay anatony iahina fatratra ny raha miandro soa i malo miakajato zay sakaizany. Ary any aminy ihany koa ny antefany ahy satria izy rery no tao miaraka toa izy roa. Ankoatran'izay efa nisy fifaноlanana teo amin'izy roa talohan'ny izao nahafaty ny tompoko vavy izao. Karazana eloka mitovy fa tsy sahala ihany koa no nitranga teny Andraisoro. Tovovavy iray 50 taona no hita faty rehefa avy naolana teny an-toerana ny maraina ny 2 aprily farany teo. Olona valo no voaroroy amin'ny raharaha io. Niaiky ny eloka vitan'ireo olona ireo. 5 no nahiditra amponja araka izany ary 2 no nahazo fahafahana vonjimaiky. Miamitombo andro aman'alina ny asa ratsy eto Antananarivo renivohitra na amin'ny fisolokiana na amin'ny famonoana olona na ny alabotry sy ny sisa. Tratra ny polisy ihany koa i Ravoajanahary Laingo Fandresena antsoina amin'ny anarana hoe Belo izay misandoka ho mpitandro filaminana ary maka vola sy fitaovan'olona ka mampikilay ny rehetra rehefa nanaova ny polisy-pirenena Velam-Pandrika. Fandimapolo isanjaton'ny tantsano manafangaro ny zezika ampiasainy amin'ny zezika simika kely ny famokarana zezika amin'ny ankapobeny indrindra fa ny zezika natoraly vokany mbola maro no mirona amin'ny zezika simika ny tantsaha ampitombona ny vokatra mora lavitra mihoatra ny vidin'ny zezika simika ny zezika biolojika natoraly raha ny eto Madagasikara. 520 isanjaton'ny arikarena faobe eto Madagasikara tato anatin'ny 30 taona no azo avy amin'ny sehatr'asa voalohany na ny secteur primaire. Ny fambolena no isan'ny miantoka ny ampahany betsaka amin'ny tarehimarika io. Mihasarotra hatrany ny fahitana zezika ampiasaina raha ny fanazavan'ireo mpamboly. Ankoatra ny zezi-pahitra sy ny zezikomby, fampiasa mahazatra, mampiasa zezika simika na zezi-bazaha ireo tantsaha ampitomboana sy anafainganana ny fiakaran'ny vokatra. Ny akora ampiasaina moa zany le bozaka zany izy tihatra. Bozaka tsindrainy eny tany eteny dia atao lafika le omby. Dia iny no azahoana an'le zezika. Eo amin'ny zezi-pahitra aloha zay io moa tsy mividy. Fa ny zezi-bazaha arakaraka le tany any. Raha ohatra rehetra zao eo amin'ny 1 kilo eo. 2 arivo izy zao. Raha manodidina ny 2 ariary ny kilao ny zezi-bazaha na ny zezika simika, tsy mihoatra ny 200 ariary kosa ny kilao ny zezika biolojika natoraly. Raha ny fanazavan'ny teknisianina, efa mihoatra ny famokarana amin'ny zezika simika ny fiakaran'ny vokatra ho an'ny zezika natoraly biolojika. Ankilan'izay anefa, manimba ny nofon-tany sy manaratsy ny kalitaon'ny vokatra ny fampiasana zezika simika mandavantaona. Tombontsoa azontsika zany avy amin'ny fampiasana ny zezika biolojika voalohany aloha izy zato isanjato naturel. Tsara zany firafitry ny tany paritaditaka tsara noho izany afaka maniry tsara ny zavamaniry ambolena zany eo amin'ilay tany. Manaraka an'izany tsy mandreraka ny tany ihany koa zany izy noho ilay sakafo ao anatin'ilay zezika biolojika ny matière organique zany izay tena ilain'ny tany ary ireo kasinga lehibe anankitelo ny azote, ny phosphore ary ny potassium. Ankoatra ny tsy fampiny masomboly, ny fiakaran'ny rano nandritra ny fotoan'ny fahavaratra sy ny aretina mpahazon'ny zavamaniry, lafiny iray amin'ny olan'ny tatsapam-boly eto amintsika ny zezika. Faponina mahery ny 13 tapitrisa no tany-domin'ny tsy fanjarian-tsakafo eto Madagasikara no niforongatry ny valalatra amin'ny taona 13 sy 4 arivo izany hoe ny atsasa-manila mahery ny malagasy rehetra. Tanimboly manodidina ny 9 sy 10 hektara kosa ny mbola nandrarana fanafody hatreto, tsy mbola ny apahefatry ny tokony hantanterahana izany manerana nosy, tsy mbola ny tambaholana ny famonoana ny valala raha hatramin'ny taona 13 sy 4 arivo no efa nanomboka ny fandrarana fanafody mbola nirongatra ny valala ny farapara ny taona 14 sy 4 arivo.
ohatra ny teto Antananarivo renivohitra ny faraparan'ny volana oktobra teny Vato Ambohidratrimo laniera sy ny manodidina Antananarivo avaradrano androany fa matsimbola vaovao ankoatr'izay efa azo hatramin'izay no nomen'ny FAO rafitra miady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo ao amin'ny firenena mikambana famatsiana $500 amerikanina natolotry ny solotena ny FAO eto Madagasikara. Fanampanazavana. Il est bien vrai que nous avons connu pendant les derniers mois des intempéries, notamment les pluies, qui sont des facteurs marina fa ny natao anatin'ny tondradrano isika nandritra ny volana maromaro farany teo tranga izay ahina hiteraka ny firongatry ny valala. Mino anefa izahay fa raha ny fepetra rehetra efa niraisina hatramin'izay dia tsy tokony hampisy io tranga io. Ny famatsimbola izay nomena ny fanjakana malagasy androany mitentina $10,000 dia azo anohizana ireo famendrahana fanafody sy ampiasana ireo fiaramanidina efa nananana hatramin'izay. Raha toa mantsy ka ajanona ireo famendrahana fanafody ireo dia raha malala fa malagasy maro no tandomin'ny tsy fanjarian-tsakafo. Ialana tsiny famatsiana $10,000 amerikanina natolotry ny FAO any Madagasikara fa izany koa ny avadintsika eo amin'ny vaovaon'ny fahasalamana saza enina isaky ny ora iray maneran-tany no namoany ihany vokatry ny tsy fanaovana vaksiny raha toa ka reny mitondra voaka 7 isan'andro no maty eo ampiterana no io tsy fahatombana ny vaksiny io hatrany araka andotanisa avy amin'ny OMS eto Madagasikara isan'ny aretina mampitondra takaitra zaza maro sy mahafaty ihany koa ny polio firenena iray amin'ireo vitsy sy mbola ahitana izany aretina izany maneran-tany i Madagasikara tafiditra anatin'ny fanentanana ny iray aman-dreny mandritry ny herinandro any fahasalamana ireny sy ny zaza manomboka androany ary farany izy mahavy ny fanaovana ny karazam-baksiny soroana amin'ny ity aretina ity maimaim-poana ny fantanterana izany anivon'ny tompitsabona miankina amin'ny fanjakana fanampanazavana. Ka tsy misy ny fanampanazavana mikasika izay dia dirantsika avy hatrany ny vaovao mikasika ny fampianarana ambaratonga ambony université maty nanomboka androany ao amin'ny université ny Manday Toliara mitokana ny mpampianatra sy ny mpandraharara tsy ahivina ady tany ao amin'ny tanin'ny mpampianatra pikaroka ao mandasy ny fokon'olona avy amin'ny fokotany folo no miteraka ny olana ny antoerana efa nandalo ambaratonga mpanjakana maro ny fikaroam-baolana hatrany amin'ny fitsarana taorian'ny fitarainana samihafa nataon'ny mpampianatra pikaroka mitin'izany vaovao izany ao amin'ny Antso Atarby ny mpanao gazety avy any antoerana. Miororo ireo mpampianatra tokotany satria raha olana voalohany tsy ho tapahan-doha hatramin'ny filohan'ny université no nitahotra ny ainay ho faty satria tsy mandray andraikitra ny fanjakana dia nanapa-kevitra izay mpampianatra sy ireo mpandrahara eto amin'ny université ny Toliara taorian'ny fivorim-be nataony alarobia lasa teo fa miato ny fampianarana mandritry ny herinandro ary atao université maty ny eto Manday Toliara mba anairana sainy mpitondra andray andraikitra amin'ny fiaora-pefy ataondreo mpangalatany hoy ireo mpampianatra pikaroka etra ny magaga hoy ny filohan'ny université ny Toliara ny professeur Adina Alphonse dia ny tanireo mpampianatra pikaroka ihany no alain'ireto andian'olona no mariany fa efa nandalo ambaratonga mpanjakana maro ny fikaroam-baolana hatramin'ny eny amin'ny fitsarana taorian'ny fitaraina maro samihafa natao kanefa tsy vaovao hatramin'izao. Erika Rakotson Toliara ho an'ny vaovaon'ny Cool TV. Fanadina manokana kosa indray no entina aminao manaraka finiavana hatry ny fony fahazaza raha 13 no entina aminao to anatin'ity fanadidina manokana ity ray mpianakaviana 10 taona navita namelona ny vadiny sy ny reniny ary natafita ny zanany tamin'ny asa famatsiana rano etsy Ampefoloka Lisiray sy bidon 420 no fitaovana ampiasainy amin'izany asa mendrika ary tena ankafiziny makarano. Fanadidina Mikael Ramarla sy Aingo Rakotarso. Trano 300 isan'andro no vatsindra 13 rano amin'ny bidon. Toeram-pisakafoanana sy tokantrano tsotra etsy Ampefolo. Asa hatramin'ny fahazazany fony izy 1 taona nentina nanampiana ny iray aman-dreniny ary nitoy amin'ny famelomana ny ankohonany amin'izao fa 1 taonan'izao. Rano manodidina ny 10 hatramin'ny 10 bidon no vatsiana amin'ny tokantrano iray isan'andro. Tena io namelomako ny zanako na ny fianarana zany dia io daholo ny tohako azy zany ny zavatra io na ny sakafo zany dia io foana nanao hatramin'izay. Roa Etseriary no nentina nangana ity kalesy vy ity, ny ainga tsikelikely ny fanangonana fitaovana ilaina. Azo ny nananganana ny kalesa tany amin'ny voalohany. Tena ajainy toy ny fiara tena izy izany satria ankinany fidiram-bolany. 5 taona izao no namadiany ny laharana 13 TN teo aloha ho 13 TAV. Fitaovam-pitaterana iasana isan'andro hitondrana bidon mavo 40 isa. Manomboka amin'ny 9 ora maraina no efa tazana mitatitra rano etsy Ampefolo ity ray mpianakaviana ity. Manomboka amin'ny 10 maraina hatramin'ny 2 ora atoandro
ahena tsikelikely ny isan'ny bidon entina amin'izany. Ny anloko azy fi zany efa mandroso le asako sady le olona koa le anaterana an'le zavatra efa any amin'le resaka trano daholo mila zavatra fahadivana dia ianao zany arakaraky le efa mpiasa amin'ny efa fantatry ny olona dia ianao sisa zany mikarakara ny zavatra tokony atao amin'olona hoe mila fahadivana zany eo amin'le asako satria le olona makaty amiko tsisy hoe rakotona irabe fa samy laka daholo na vahoaka mandalo ninina sambony soto dia ilaina zany le zavatra mila madio. Asa mahavelona ny famatsiana rano, mampiditra vola 2,000 hatramin'ny 4,000 isan'andro. Masoko arena laniko amin'izany zao raha tena kotika eo amin'ny 6,000 raha zay ny tena hoe maka daholo le olona. Dia any amin'ny tombony aloha zany mahita any amin'ny 50 mahery 50 2,000 4,000 isan'andro fa tsy indraindray manao ohatra ny tsena le tsy mandeha dia ohatra ny tsena rehetra any raha vao tsy mandeha ny tsenan'le olona dia mody any amin'ny 7,000 7,000 eo aloha tsy latsaka eo 7,000 7,000 raha fa tena tsy misy izy zany 7,000. Ho an'ny mpanjifa kosa indray, safidy manokana no efa fahazarana ny mividy rano amin'ny ratrez isan'andro. Mitsinjo ny resaka fahadiovana ho an'ny mpanjifa, manala ny fahasairanana ihany koa. Hoe tsisy rano nefa sahirana be zay dia tsy mety aminy no maka rano. Anareo tsy maintsy mampiasa rano. Ny anana mila lemana rano. Tsy misy asa ratsy fa ny fikojakojana izany miainga amin'ny zava-misy eo ampelantanana sy ny fanitarana izany tsikelikely no tena lafatra. Ny fanatsarana ny kalitao menan'ny mpanjifa kosa indray no mampiavaka ny asan'ny tsirairay. Ho an'ny ratrez, mahazo tombony 700 isaky ny bidon izy isan'andro. Toy ny asa rehetra ihany, mandalo krizy ihany koa ny asa famatsiana rano. Miena ho 700 hatramin'ny 700 ny vola miditra. Izany hoe mahazo tombony 400. Ialana tsiny ho an'ny tompon'ny fiara izay mitondra ny laharana voatonona izay laharan'ny kalesy hoentiny iray ny mpianakaviana iny nandritry ny 70 taona ny taomany rano. Fa izay koa ny vadiantsika eo amin'ny maresaka avy any ivelany any Nepal tafakatra hatrany amin'ny 703 no maty tamin'ilay horohorontany araky ny taremarika ofisialy avy amin'ny fitondram-panjakana feno tanteraka ny hopitaly andraisana ny marary tsy misy intsony ny toerana asiana ny razana amin'izao fotoana izao raha tsy ivona sabotsy farany teo tafakatra faingo valo teo amin'ny mahadrefin'ny Richter any amafin'izany horohorontany izany. Fanadidina eo amin'ny sarin'ny France 24. Andro faharoa taorian'ny horohorontany nitranga tany Nepal rano taremarika nivoaka farany voarainy maraina teo manodidina ny 203 no maty tamin'izany rano ny tatitra vonjimaiky navoaka ny ministeran'ny aty tany Nepal kosa indray 7,203 no maty ary 509 naratra mafy. Fantatra ihany koa fa teratany frantsay no iroa no maty tamin'izany. Olona misy 90 no maty tany amin'ny sisin-tanin'ny Chine sy Inde. Tamin'ny firotsahan'ny ranomandry ny Mont Everest kosa indray 17 no maty. Tao Nepal ny faritry tao Kathmandu tena nahitana fahasimbana tanteraka, tsy misy ny herinaratra, tapaka ny serasera-pifandraisana, tapaka ny lalina ka mampanansoratra ny asan'ny mpamonjy voana. Nahirovaika ilay horohorontany amin'ny marge 7.4 Richter nitrangany sabotsy lasa teo. Tsy nisy tranga toy izao tao anatin'ny 20 taona raha ny nambarany manam-pahaizana. Tamin'ny taona 4,790 no nisy tranga toy izao farany manakaiky any Himalaya, mbola mitony asan'ny mpamonjy voana amin'ny fikaroan'ireo tsy hita popoka mandritry ny horohorontany miasa andro aman'alina. Manomboka mikadona tsikelikely any an-toerana androany fanampiana vahiny, États-Unis, France, Inde ary Japon samy mamatsy fitaovana avokoa. Efa misy ihany koa ny cellule de crise napetraky ny Quai d'Orsay ho fanampiana maika efa mandray an-tany raharaha ihany koa ny vokivoki-mena iraisam-pirenena. Ny hopitaly andraisana ireo marary any an-toerana kosa efa feno tanteraka hatreto. Vokatra izany ihany koa velo tarainy ireo mpitsabo fa tsy misy intsony ny toerana asian'ireo razana. Trano anarivo ny rava tanteraka ary mbola tsy miverina ny herinaratra hatreto ho an'ny tanàna maromaro. Manodidina ny arivo no fantatra fa handray anjara amin'ny mpandray anjara 2,000 andrasana rahampitso amin'ny fionambe nasionaly izay karakarain'ny FFKM amin'ny dingana firosoana amin'ny fampihavanam-pirenena vaovaon'ny toe-karena ny ena raiky amin'ny 30 faingo 500 ny famoronana asa tamin'ny taona 2024 ity raha oharina amin'ny tamin'ny taona 2024 raha nitatitra farany navoaka ny teo anivo ny Instat vaovao mikasika ny fampianarana ambaratonga ambony mikatona nomboka androany université ao Mandatoliara no ny fitokona ny mpampianatra sy ny mpandraraha fa everiny mpanao fanatediana eo anivo ny polisy pirena kosa fa tsy namono tena iketaka razafy-misaka voatanam-ponja miandry ny fitoam-pitsarana ny tovolahy sakaizany izay niakatra parke androany dia izay ihany koa no entina mamarina ny fampalamaovata amin'ny tian'io ity sorina ianao niaraka taminay hatramin'ny faran'ny veloma tompoko.
Soca Vitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Tinella. Aza makany akafitsony, tongava malaky amin'ny magasin Baolay. Afaka tsara ny tasy. Ny fahapalalamba vao dia niarahanao tamin'ny Soca Vitre, Baolay, Vaolina.